Tranga mampalahelo nofo mangatsika n'izy efa mianaka efa namoaka fofona no navoaka avy tao an-trano izay nihidy avy any anatiny tamin'iny androny afako mahaliny teny volany iray no sibe ka napitsipitsy ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tsy ampindrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'izay vaovao mampalahelo zay no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fikasana hakankeriny noho ny valifaty vehivavy no atidoha mikotroka ny fitakina 7 tapitrisa ariary voasambotra ny zandary avy ao amboho mangakely avokoa izy telo mianadahy izay niketrika fakanan-keriny zazakely 4 taona 4 febroary 2024 tamin'ny 7:30 minitra nanomboka ny antso telefona izay nandrao na hakankeriny ny zaza 4 taona zanak'ilay vehivavy iray ka mitaky 7 tapitrisa ariary izy ireo misesika andro manalina ny antso fandrahonana toy ny hoe hodoranay ny tranonao alainay any am-pianarana ny zanakao hotifiranay basy ianao raha tsy azo ny vola nandeha ny adivarotra sy ny fitakiana anaty isan-karazany nanao ny asa ny zandary ka voasambotra ny roa lahy tomponantoka amin'ny fikasana hakankeriny tratra teny amin'izy ireo ny finday sy ny pisy izay nampiasaina nandritra ny asa ratsiny fantatra ihany koa ny laharan'ny finday izay handefasana ilay volabe ka rehefa nanaovana velam-pandrika sy ny fikarohana dia tratra tao anatin'ny taksibe teny ankadin-dratombo ny finday sy ny pisy izay teny antanan'ilay praitsokombakomba ny andrasana an'ilay mobile monnaie volabe tsy sasarany vehivavy 12 taona no niketrika izao asa ratsy izao raha tovolahy 12 taona sy 12 taona no irakiraka raha zoina dia valifaty no antony nahatonga ity vehivavy ity hanana sain-dratsy hakankeriny zazakely ity ka dia atolotra ny fampanaovana avetrany ny raharaha aorian'ny famotorana azy ireo mpandroba taxi moto indray roa lahy sy vehivavy iray izay mpikononkonona fandrobana taxi moto no voasambotry ny zandary miasa mandrosoa ivato ary mbola karohona kosa ireo namany hafa amin'izay fandrobana taxi moto izay eo amin'ny fitondrana sy fampiasana basy tsy ara-dalàna indray lehilahy 30 taona nitazona basy tsy ara-dalàna no voasambotry ny polisy teny ankadikely lafy ny aliny 4 febroary 2024 lasa teo iny ny manodidina no nampandreny mpitandro ny filaminana rehefa nahatsikaritra fa mitondra basy mandehandeha ity tovolahy sivily ity ary rehefa nozahana dia automatique calibre 7,65 mm no teny aminy marina etoana fa tsy azo atao ny mitazona na mampiasa basy tsy ananana taratasy ara-dalàna izany ninninona ny fiarovantena izay ho ataonao manoloana an'izay tsy fandripahalemana izay sy ny ady atao amin'izay tsy fandripahalemana izay any amin'ny faritra ny Sofia iny taoreny fivirina izay natao tao amin'ny distrikany Mampikony dia mandeha ny hetsika famparian-tany ataon'ny mpitandro ny filaminana mitambatra izay tariny lehibe ny emo kolonely Siralaikoto Hajatiny nahitambokany izany hatreto ary efa manomboka miala ao Mampikony mifindra lasy ireo dahalo ka mifindra any amin'ny distrikany manodidina tsy janona ao Mampikony ny hetsika fa ataontsika manerana ny faritra Sofia fanombohany no nataontsika tamin'ny herinandro iny ka hitarina mandeha amin'ny distrikany Port Berger Antsy Analalava Befandriana Avaratra Bealanana ary Mandry Tsara mba hisy ny fandripahalemana maharitra atao anatin'ny faritra Sofia ho iatrany komandy ny vorotom-paritry ny Sofia kolonely Siralaikoto Hajatiny taoriny fivorina ny arahana tamin'ny OMC ny talata 4 febroary 2024 lasa teo iny hatreto dia 900 ny fahombiazan'ny fandripahalemana ho an'ny distrikany Antsy ary ho atsaraina izany mba ho faritra mena tsy hosahany dahalo andalovana ny distrikany Antsy hoy kosa ny député Saint Befentody manana nilaza fa
miara-mientana amin'ny hetsika fampandrentany izy sy ny ekipany. Dahalo raindany efa mpangalatromby malaza misa 12 no lavo tamin'ny distrikany Mampikony nandritra ny herinandro nanaovana hetsika izay hitohy manerana ny faritra Sofia. Mazava hatreto ny hafatra nalefa ny Andriamatoa governoran'ny faritra Sofia fa tsy natao ho an'ny dahalo mpangalatromby sy ny mpamonoolona ny zon'olombelona fa ho an'ny vahoaka tsy manantsiny hatrany. Dia midika izany fa tsy mihitsy izy ireo manoloana an'izay asa ratsy sy ny asa fampiroroana ny vahoaka izay fa dia mandray an-tanana avy hatrany izy ireo amin'izay minia manao ratsy sy ny mandroba fananan'olona izay. Eo amin'ny raharam-pifidianana indray any amin'ny komina Bealanana any mety hanendry PDS sahala amin'ny Antsiranana angambany raha tsy misy ny fiovana. Hatreto tsy mbola nipoitra ny ben'ny tanàna izay vaovao lany tamin'ny fifidianana farany teo ary tsy mbola nisy famindrampitantanana natao araka izany tany an-toerana fa manahy mpanara-baovao fa hatao mitovy amin'ny komina ambonivohitra Antsiranana ihany koa ny ao amin'ny komina Bealanana raha tsy mipoitra ny ben'ny tanàna vaovao. Tsy hivina andro vitsy ny voan'ny didim-pitsarana manambara ny fahalaliny ben'ny tanàna Morainjara Denis Florent no nivoaka ny didim-pitsarana manasazy azy 2 taona an-tranomaizina miaraka amin'ny fandoavana volabe an-tapitrisany maro sy didy fampisamborana azy. Tsy mbola nipoitra sy tsy mbola voasambotra izy hatreto ary mbola miafina kanefa hatramin'ny vina no heretany izany. Arantsika eto no mety hotohy n'ity raharaha any amin'ny komina ambonivohitry ny Bealanana ity. Mbola any amin'ny faritra Sofia hatrany amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny izay nahitana fahasimbana ka nandefa fitaovana hanarenana ny lalana simba eo anelanelan'ny Andriamangirana sy ny Ambalafamity izay distrikany Antsohihy ary andrevorivo ny governoran'ny faritra Sofia ny maraina ny 9 febroary 2024 mba hitohizany famoivizana mandritra ny fotoam-pahavaratra. Fantatra izany amin'izao fotoana izao fa efa voamboatra ny lalana izay simba eo amin'ny PK 221 ka mitohy ny famoivizana ary tsy misy atahorana ho hiatrany ny governoran'ny faritra Sofia. Midika izany fa miezaka mamaha ny olana izay mety hampanirana ny vahoaka amin'ny vahaolana fohezaka ny governoran'ny faritra Sofia mba hahatonga ny famoivizana mba hitohy izay. Andao amin'izay ho resantsika ny tranga nampalahelo izay niseho teny Anosibe. Nofo mangatsika n'izy efatra mianaka efa namofona no navoaka avy tao anaty trano izay nihidy tamin'iny andro ny afako maly alina iny teny ivolany iray Anosibe. Tsy fantatra hatreto izay antony fahafatesana ka nanokatra fanadihadiana ny BC ny brigade criminelle Anosy fa na dia zany aza dia somary mahatalanjona ihany no mandrefa olona efatra mianaka iray trano no miaramaty tahaka an'izao ka dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ary enganieka ho tsara levenina ny maty fa aza misosoka alahelo intsony. Izay sy zay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.